Matovy filohan'ny fédération na ny ati-totondro eto Madagasikara efa miheverim-bolo amin'izao fotoana izao tokoko izany atao hoe ati-totondro zany ary porofony zany ny zava-misy teny amikanja amin'ny tafony Mahamasina farany teo iny. Inona no azo amihezana azy eto? Zay tokoa satria efa iaraha malala reny maro de maro taona maro zany niezaka mihitsy namerina n'izy indray ary amin'izao fotoana de manomboka efa miverina tena ao anatiny tanteraka ny fitiavana Antananarivo ny ati-totondro indray ohatran'ireny taloha jery ndao jereny Ratovolala Claude ndao jereny Félicie Anobox ndao jereny Anisia ndao jereny Eritovy Rakotomanga tamin'izany ndao jereny Rapapa Ratavola miverina indray izy amin'izao fotoana zany indrindra amin'le match de défi nataonay dia efa manomboka tiana Antananarivo ndray fa mameno gymnase gouvernement Mahamasina indray zany ny ati-totondro amin'izao fotoana ka izay ny tena nafaly de nafaly ary indrindra fiaraha-miasa amin'ny fédération tamin'ny ligue io satria ny vory matetika foana zay staffin'ny fédération sy ny staffin'ny ligue n'Analamanga ahoana indray namerenana Antananarivo fitiavana an'ilay ati-totondro de niara tanana niarana indray zay tamin'ireny soroka niarany lanja de iny ny vokatra marina fa ao foana misy mijovalam-pandry amin'ny zavatra tsara ary zavatra mandroso makony maro de maro ny tsy tia fa io reny zany zay de mandeha miroso foana izahay amin'ny fanatsarana ny ati-totondro eto Madagasikara fa izay tsy kivy amin'izany fa ny fantatray aloha zany zao dia ny hoe tiana Antananarivo indray ny ati-totondro ny boxe malagasy ary tena feno mihitsy ho ahy iny ny club rehetrarehetra nandray anjara tao ihany koa ny sangany rehetrarehetra tany anatina club tany nandray anjara de raha malala reny zavatra zay foana zay ataon'ny ati-totondro de vona satria manao entraînement foana reo bandikely reo isanandro raha lakamisy zay ny teneninao hoe mila boxe zay amin'ny asabotsy firy ny boxe tianareo atao 12 combat vonony zay zany hoe ny ati-totondro toujours prêt foana satria misy poids gardenao de iny poids iny tsy maintsy anaovandrareo entraînement foana iny fa misy mo sasany hoe tsy tia tanindrazana angaro ny mahita an'ireny hoe résultat tamin'ny jeu de Gilles reny ny zava-misy reny tsy maintsy misy tandrifondrahoana foana ianao fa zao zay efa mailo amin'izay amin'ny zavatra ohatran'ireny tsy isy tsony reny ary tsy verina itsony ato anatin'ny ati-totondro amino anareo fa ho avy izahay anatsara ary ampatanjaka sy ampandeha an'ity ati-totondro mamitsika ty ny atleta ny mpanazatra ny arbitre misy foana ny recyclage iarahanay amin'ilay expert camerounais io de i Cyprien i manao miona foana zay isaky ny ray volana mampanao recyclage ny entraîneur izy zao ndray ny vaovao mampanao recyclage na arbitre izy zao ndray ny vaovao amin'ny arbitre ohatra fotsiny match de défi ireny zao atao rehefa hoe anao match de défi de 5 ronina raha kely indrindra ary tsy manao akanjo ambony tsisy kasika zay ny antsoina hoe match de défi zay ndray zany ny vaovao karakarainy world boxing ka noho izany zay nataona indray match de défi manaraka amin'ny 2e édition amin'ny le roi de ring isa-taona moa zany misy io ao anatin'ny taona ray zany indroa manao ny le roi de ring ny fédération sy ny ligue n'Analamanga amin'ny manaraka de hita eo indray hoe ahoana indray ny tokony atao hiatsona ny ligue avy any amin'ny faritra anao défi amin'ny eto Analamanga ka za zany teny atsika tongava foana ianareo mijery boxe fa vonona foana ny fédération malagasy ny ati-totondro ny anampy an'ireo mikarakara boxe eto Analamanga ny championnat national lefa ho avy amin'ny octobre ho avy io ahita totondro koa nareo amin'ny palais de sport ao amin'ny palais de sport manomboka io 22 23 24 25 octobre ianareo any amin'ny faritra zay mahita an'ity tonga de miomaninareo fa ho avy ny taratasinareo amin'ny herinandro ny invitation mikasika an'izay championnat national zay ko ahita totondro koa nareo amin'io mariako etony fa ny championnat Madagasikara ao amin'ny palais de sport tsisy vidim-pidirana mampiasitsika ringy anankiroa mba ahafahany rehetrarehetra hijery hoe zao zany championnat national izany fa rehefa kosa le izy amin'ilay défi na compétition tsoreny de misy vidim-pidirana amin'izay ahitantsika ny tena sangany eo amin'ny ati-totondro manano avy ny tanteraka hoe zany ny ati-totondro eto Madagasikara ny ati-totondro zany de zay mihitsy efa miverina izy zao zay ary nitadiketsana nke zany mba ho sangany ny ati-totondro izahay amin'ny jeux olympiques reny tsy maintsy misy ati-totondro foana de zao le izy ho avy zay zao satria teo nisy korotana kely international efa miverina ny international de ny world boxing nahazo ny fankatoavan'ny CIO comité olympique international amin'ny fikarakarana ny ati-totondro sy ny qualification
ny jeux olympique ary ny championnat d'Afrique sy ny championnat continental ny world boxing no karakaran'izay de efa misy zany ny international mitatana ny atotondry amintsika am'teny zao ary Madagascar efa membre tao nanomboka tamin'ny 2024 tao le nanomboka le nalany voalany de efa inona lefako voalohany nazahoana reconnaissance ny world boxing, nazahoana reconnaissance tamin'ny CNCOM comité olympique malagasy ny CIO, de izay na tonga atsika membre ao anatin'ny world boxing de izay mahatonga atsika andray anjara amin'ny compétition rehetrarehetra karakara ny world boxing fa raha zany ndray tsika de mialao ndray ka izay no mahatonga nahako foana miteny hoe apio reny adotondry aminareo indrindra ao ministera sy fitondram-panjakana fa io adotondro tiany malagasy efa anatin'ny rano malagasy zany adotondro zany boxa io ary tena tsy misy atahorana mihitsy qualifié zany raha io ary isaky makany Afrika tsy maintsy mitondra médaille foana mao anatin'ny boxa ane de zay miainga avy any amin'ny huitième de finale anao miakatra kara miakatra demi zany médaille eo anatin'ny boxa zany tena efa mafy be nanao combat inefatra anao zay vao médaillable mafy be anao zany zay vao tafiditra fa tsy tonga de le hoe manao finale anao na tonga de manao demi ny boxa de rehefa championnat d'Afrique na continental io na compétition na izany zany boxa tsy maintsy miainga any amin'ny huitième de finale anao zany satria tonga daholo ny firenena rehetrarehetra mandray anjara ao de zay no mahatonga ny boxa mafy an'io adotondro io de zay mahatonga hoe toandry ny adotondry apio am'izao zao zay mijaly amin'ny resaka ringa mbola mangataka ny malala-tanana zay mba anampy anay anamboaranay an'io ringa anay fa lasa manofa be tena lafo be zay amina olona privé amina ringa nefa ny io ringa anay amin'ny boxa io mba zakany be sy maro amenay amin'ny kickboxing io amenay amin'ny savaty io aminaminay amin'ny boxe anglaise moa fa manao foana zay be da be mihindrana an'io ringa an'io zay mba ny ofany mora déplacement sy ny karaman'ireo mpikarakara azy ireo fotsiny fandana inge anao manofa ringan'olona anakireo tsy latsaka ny 5 millions mampalahelo izy zany hoe zay nangatany amin'ny ministera mba hanampy anay amin'ny fanamboarana an'io sy anareo mba lala-tanana mifanaraka tsika misy publicité nareo petraka eo amin'ny ringa izy condition te hiakan'io de eo publicité io efa nresaka ministera eny ianao andriamatoa filohan'ny fédération misy ireo mieritreritra fa anaisotra na anala ny ministra eo amin'ny toerany mangataka moa zany ny analana azy eo zay toerana zay tsy misy manana fahefana fa tsy ny filoham-pirenena nefa any amin'ny faritra Maharajanaka iny moa reo mitaky an'izay tsy mahavita ny asa mivizy sa inona no antony mahatonga zany fangatahana zany inona ny hevitra zay misy mbola averiko fa nitelony azo no miteny an'ity fitenenako ty taminareo mpanao gazety fa izahay ato amin'ny adotondro kosa de mahita fa manao ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena tena manatona akaiky amin'ny fédération izy manatona akaiky amina tanora izy manatona akaiky aminay mpanao fanatanjahantena izy fa mahita zay raha resaka politika anareo any zay anareo fa izao kosa fa ny resaka fanatanjahantena manokana aminay ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena de mindana nge anao mangataka audience ministre raha eo izy de mandray anao eo ny eo ihany fa raha tsy eo kosa izy satria izy be andraikitra zay any ko aloha zay maha olombela ary zay ny asany eo de sahirana hoe tsy afaka mandray anao izy fa ministre zay atao anatin'ny adotondry de manohana ministre satria tena tiany le fanatanjahantena ary mahay le fanatanjahantena zay ny teneniko tamin'ny voalohany hoe nahita ny filoham-pirenena nahita azy ikarakara ny fanatanjahantena io na io ministre io de atokisanay io fa izao mifandamina satria ministre sy anareo avy any amin'ny faritra Majunga de samy avy amin'ny Majunga tsika ka okarea aloha mifandamina misy olobe ao misy olobe tsika eo misy tangalamena tsika eo be da be eo ndray mandrendreo alaminina io fa tsika samy tsika tsy ifamingana fa avelao alamina io resaka fanonganana io fa tsy mampandroso ary tsy mampandeha raha zany fanonganana lavo zany aloha ny filoham-pirenena ihany manam-pahefana sy ny prime ministre manam-pahefana amin'ny fanoloana ministre anankiray fa izahay averiko ihany ato anatin'ny adotondry de manohana ny ministre io ary averiko foana hoe nahita ny filoham-pirenena nahita anazy ho ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena